Alleluia. Niterany aja ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery any a, ny fahasoavany a, ny famindrampony a, dia ho antsika sy ny ankonantsika. Amen. Dia mbola mamerina ny fiarabana foanafoana antsika rehetrarehetra natratra soa an'izao androandroany izao indray a, mino fa andro vaovao ty a, fahasoavana vaovao a, famindrampo vaovao indray a, nomen'Andriamanitra antsika. Dia hitsangana ary tsika tompoko a, hivavaka hametraka n'izao fotoana izao a, eo am-pelatanan'Andriamanitra. Dia tiako sady ianao a, hisaotra azy a, hankalaza azy a, hanome voninahitra azy a, noho ny fahasoavany a sy ny famindrampony a izay nataony a tamintsika androany. Da hoarintsika hivavaka hametraka n'izao fotoana izao. Saotranao indray zay Andriamanitra tsara indrindra, mankasitraka anao foanafoana zay Jesosy Kristy a, satria fantatray a fa matoa zay mbola tafajoro eto amin'ity toerana ity a, tsy izahay no mendrika indrindra, tsy izahay no tsara indrindra, fa famindrapo a, fahasoavana avy aminao zany zava-drehetra zany. Atao ahoana tokoa ny Jesosy ny tsy saotranao, atao ahoana tokoa ny tsy hideranao, ataonay ahoana tokoa ny tsy ankalazanao. Jesosy malalo, raha hanomboka n'izao fotoana izao zahay dia atomboka amin'ilay anaranao masina. Fantatray ianao Jesosy fa efa teto ianao hatramin'ny maraina, ary mbola eto ihany ianao a manatrika n'izao fotoana izao. Andriamanitra, raha hideranao zay, raha ankalazanao zay, dia ny etaetaponay, ny faniriny fonay Jesosy a, dia nitoeranao eo ambony fiderana. Dia anao zava-mahagaga tsy ho takatry ny saina ianao a, hitanao ny fiangonana, hitanao ireo olona marobe manaraka anao a amin'izao fotoana izao, ary mino marimarina zay Jesosy fa ao anatin'ny fiderana dia efa afaka hiasa ianao a, efa afaka anao zava-mahagaga tsy ho takatry ny saina ianao. Dia manaova indray ianao izay tianao atao eto amin'ity toerana ity, fa namasinao, mila lerinao zay, mila ny letaridalana avy aminao zay, fa namasinao atao izay tianao atao eto amin'ity toerana ity. Dia averina eny aminao foana ny dera, ny haja, ny voninahitra. Dia izany vavaka izany tompo dia angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja, halleluja, amen. Halleluja, halleluja. Dia mbola faly a, miarahaba ny ray aman-drenitsika, dia tsy izy izany fa apôtra Adolphe natratra soa zao fetin'ny ray izao a. Dia mbola tsy adinina ihany koa ny miarahaba ny ray mpianakaviana rehetrarehetra izay manatrika eto anoloana eto a, ho tahian'Andriamanitra ho lava velona a. Tsy ho adinina ihany koa miarahaba sy mirary soa ireo ray mpianakaviana rehetrarehetra izay manaraka an'izao fotoana izao. Dao tsika ity tanana mafy be a ho voninahitr'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Zao tsika dia efa mandingana ny volana faharoa, dia enim-bolana faharoa manaraka izany. Maro be ireo zavatra efa nandalo teo amin'ny fiainantsika, maro be ireo zavatra efa niseho teo amin'ny fiainantsika. Dia zao indray ny entantsika amin'izao enim-bolana faharoa izao indray a, dia andao tsy ho sasa foana hanatrika an'izao a, fa andao apetraka tsika feno am-pelatanan'Andriamanitra, mba izy mihitsy ny tantana, mba izy mihitsy ny omba, ary mba izy mihitsy ny atanteraka ny teny fikasana rehetrarehetra izay efa nokasainy tamintsika. Ny zavatra voapetraka eo am-pelatanan'Andriamanitra ihany a no misy fiarovana, misy fiambenana, ary azo antoka fa efa izy no mitantana antsika ary izy no momba antsika. Ny etaetapontsika sy ny faniriny fotsika dia andao a hitsindro lavitra tsika, fa raha ny olona anankiray ny mahafantatra ny Andriamanitra izay tompony, raha ny olona anankiray ny mahalala ny Andriamanitra izay tompony a, dia afaka hitondra an'izany olona izany a miakatra ambonimbony kokoa Andriamanitra, ary ahita mihoatra izay zavatra iriny fony a, ahita mihoatra izay zavatra mety hita ny olona izay tsy manaraka an'Andriamanitra. Dia ho antsika sainao a, ho an'ny olona izay manaraka eto ane izany, ka izany mihitsy no etahitantsika androany, izany mihitsy no dongintsika eo anatrehan'i Jesosy androany hoe eto miakatra izay Jesosy a, ahitanay a
le zava-magaga zay tsy takatry ny sainay efa navotsitra ao anay efa nomenao anay dia ho irayntsika amin'ny vavantsika mihitsy zany ataontsika amin'ny fotsika ray manontolo zany andao ary eto miakatra zay tompo. Dia miraha mafy be amin'ny fonao ray mihitsy eto zany Andriamanitra zany teraintsika zany ny olona mangetaeta ihany androany no afaka hita ny voninahitra Andriamanitra azavelanao andalo fotsiny zao fotoana zao fa araroty sy tompo fanatrehan'Andriamanitra zay eto amin'ity toerana ity. Sandratrana nitanaku tunitaniman zanitaturana niojanuiza nuyajanjakwana Itundranao ambonimbony kokoa ny Jesosy. Amen. Naandirina ahita miotra netata mifanaiko utavakana minawa zany mihitsy Jesosy mety fofona atsapany zay zavatra tsy tsapany olona zay azo andao mbola tsotsotsika ihany Andriamanitra androany Andriamanitra ataovy amin'ny folo ao ray manontolo mihitsy zany mangetaetana maniry ianao mafy zay Jesosy tsisy ohatran'izany hoe mitoetra eo akaikinao zany tompo sandratrana nitanaku tunitariman sanitaturana mihoatra lavitra n'izany tompony andrendrana ny faniriana ao anatin'ny fona iaho manipofona ao anao zay Jesosy manipofonitra wanao lay rano velona tompony aina sy fana fatsarany amintsika tsiraraina Jesosy amin'izao enim-bolana farany zao
miakatra zay Jesosy a ento miakatra zay Jesosy e miakatra situna wenamina te aitanawa gasaranilani kanitun zay tupo olona manompo an'Andriamanitra dia manana le anjara lova tsara avy amin'Andriamanitra mampiaina anara-loko zany na ara-panahy zany miakatra zay tompoko ataovy amin'ny fonoana matoly mitsy sokafo mitsy ny masom-panahinao androany fa eto ny tompo androany ny fotoana misy fanatrehan'Andriamanitra misy fandresena misy fanafana misy fiadanana ho tanteraka amintsika rehetrarehetra le zany ny olona anankiray rehefa manana an'izany toetsaina zany a ninina zavatra mety hoe handalo eo amin'ny fiainany a dia tsy izy mihitsy ilay kristiana leo hiverin-dalana na hoe anadinony ny zavatra rehetrarehetra efa nataon'Andriamanitra taminy a fa azo manana antoka tsara mihitsy fa raha avy ny andro avy ny fotoana dia anana anjara anana toerana any amin'le lanitra vaovao a izay foman'Andriamanitra zany olo zany ka noho izany dia andao mbola mamafisitsika eto ihany ambaratsika amin'i Jesosy Kristy fa tsy manana tompo afa-tsy izy rery antsika fa amin'izao andro izao dia mila olona manambara an'izany a Andriamanitra andao anao fanekena vaovao indray ho tononontsika amin'ny vavantsika ray manontolo mihitsy androany hoe tsy manana hafa izay Jesosy a afa-tsy ianao rery ihany si manana sany mihitsy tompo ambaranay retany rendanitra fenao ihany le tompo fenao le mpanjana aram-bola velona ihany koa izay Jesosy dia efa nanoka tena mihitsy ny anompo anao amen si misy petrato anterona sy an Jesosy sy nitera ny aja ny sotra mbola ho averintsika ihany tsy manana hafa zay Jesosy afa-tsy ianao si manana manana tokoa zay tompo manana anao tokony afa-tsy sotra tiana
Tsika ho anatrian'Andriamanitsika ho indraindratsika eto ny tompontsika asandratra ny tanana i Jesosy ho fanekena vaovao indray eo anatrianao ny tananao misandratra iny any amin'ny tontolo ara-panahy iny dia efa misy zava-mahagaga tsy takatry ny sainao satria anao fanekena vaovao eo anatrian'Andriamanitra ianao mbola ho amafisina ihany asandratra ny tanana i Jesosy any ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako fianao ilay mpanjakany tsotsoy Jesosy am'androany ambarao aminy fa tsy manana afitsara ny zava-drehetra Jesosy afaka mbola miala aminay fa ianao kosa dia ho tanana mafy satria rehefa manana anao izay dia azo antoka ny zava-drehetra eo amin'ny fiainana farany tsy manana fa zay tompo tsy manana sany misy Jesosy maminay loatra ny eo akaikinao maminay loatra ny eo anilanao anterina i Jesosy ny saotra niaja ny voninahitra anteriko Jesosy niaja ny saotra ny voninahitra ataovy amin'ny fonao ray manontolo mihitsy anteriko anao tompony saotra ho tanteraka daholo zany etapotsika mifanindry ny fotsika zany a dia amin'izao andro farany zao dia tsy maintsy mila manana ny vokatry ny fanahintsika mila n'le fanahy masintsika hitaridalana atsika mila le herin'ny fanahy masintsika hanatanteraka an'ireo zavatra rehetrarehetra zay tonontsika teo anatrian'Andriamanitra ireo mila le fahavokarana lehibe ny fanahy masintsika satria tsy vita ny tenatsika rery tsy vita ny herintsika rery tsy vita ny fahalalantsika na ny fahaizantsika na ny mety hoe zay mombamombantsika zay everintsika hoe ananatsika fa raha mbola velon'aina kosa sainao dia mila le taridalana le fanahy masina foana dia androandray androany hanetsy tena feno eo am-pelatanan'Andriamanitra tsika hoe iantsoantso ny fanahy masintsika amin'izao fotoan'izao toy ny tany mila rano zay Jesosy maina ihany zay mandeha ila ihany zay raha tsy eo zany fanahy masina zany fa ho antsotsika zay miantso zany dia ho fenony zany fanahy masina zany ho antsotsika eto amin'ity toerana ity fanahy masina hanao zay tiany ataony eto amin'ity toerana ity
irotsaka mivatsavatra etrandranoora raha manaiky ianao androano fenony dia ameno anao hitafitafy tokony zany fanahy masina arotsay jesosy amena arotsay amena fingona tsara aminay ianao efa eto anao tompo efa eto anao efa eto anao amen mazoa toerana fotsika rehetra amin'izao fotoana izao a dia anokana fotoana anaovana vavaka miaraka isika ny vavaka miaraka izay ho ataontsika eto dia fomba anankiray a izay niainan'ireo apôstôly niainan'ireo fiangonana tamin'izany fotoana izany anome ohatra anankiray ao taorinany niakaran'i Jesosy Kristy ho any an-danitra dia nandeha reto apôstôly sy ireo mpianatra rehetra anisan'izany ireo vehivavy ry Marie Magdalena ireo olona izay nandray fahasoavana tamin'izany fotoana izany namonjy toerana iray efitrano iray izy rehetra dia
nyraisaina nanao vavaka tao. Isaoran'Andriamanitra fa nafaly an'Andriamanitra zay fietsika zay ka natonga ny fiarahan'izy ireo ny vavaka no tahian'Andriamanitra be. Anisan'ny fitahiana no men'Andriamanitra tamin'izany nalatsak'Andriamanitra ny fanahy masina no tantaran'Andriamanitra le teny fikasana zay nampitondran'Andriamanitra ny joela mpaminana. Ohatra anankiray ihany koa tonga ny fotoana tsy maintsy hiala tao Efesosy Paoly apôstôly na dia fa amam-bola maro aza no niarahany tamin'ny olona tao Efesosy. Dia nametraka afatra faraparany ho an'ireo mpiandraikitra mpiara-miasa taminy teo Efesosy izy. Dia melo nisarahany izy ireo dia hoy ny Baiboly hoe niaraka nandohalika ny vavaka izy rehetra. Vita zay dia nanatitra amin'ny Paoly apôstôly tany amin'ny serana tsabondray reto mpino reto. Dia mialoha ny tena nisarahany tanteraka hoe iondrana antsambo Paoly. Dia hoy ny Baiboly hoe dia mbola niaraka nandohalika ny vavaka teo amin'ny torapasika teo amin'ny poro. Paoly niaraka tamin'ireto mpino tao Efesosy. Inona moa tiako ambara amin'izany? Ilay vavaka anitanako anareo hiarantsika manao zao hoe hiaraka hivavaka dia fomba fanao fahiny ary tsy misy sy maharatsy azy fa tena laina atao sy tohizana fa masoa ny fanantsika le izy. Ka androany dia tsy vavaka ho an'ny tenanao ianao hoe tompo manana olana vao le olana misatra manahirana tak'izao vonjeo ho afaka amin'izany na hoe misy zavatra iriko ka dia tanterao fa zany ny antondiko amonjy aty fotoam-pivavahana izy ity. Fa ny fomba ataontsika zavatra ataontsika androany dia ianao mivavaka ho an'ny namanao. Tsy fantatra hoe inona ny olana mahazo ny namanao io fa dia arak'izay materanao dia mivavaka ho an'ireo namanao ireo ianao. Misy amintsika tonga eto zany zao ao anatin'ny olana faran'izay mafy tena mafy sampany hoe na iotoka via na iotoka vanana ohatra ny tsy vazany le olana. Zay zao no mahazo sasany amintsika eto. Sasany amintsika indray dia marary ary mila fanasitranana. Ny sasany iray misy zavatra iriny ho ataon'Andriamanitra eo aminy. Efa hatramin'ny taona lasa izy io no naniran'izay ianao fa tsy tanteraka. Hatramin'ny fiandohan'ny totoana ity mbola antoy ny fanirianao fa malaka ankehitriny tsy tanteraka. Dia amin'ny alalan'ny vavaka izay ataontsika ho an'ny namantsika no anehoan'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra mahagaga azy amin'ity andro androany ity. Ka hitsangana antsika rehetra tompoko. Dia hifanantontsika, hifampitatana. Mety hoe olona 3 ianareo, mety hoe olona 4, mety hoe olona 5. Dia fampitatana somary miataka kely amin'ny seza misy anao ianao raha toa ka voelingelina dia azo atao misy tanana hoe tapaka tsy fampitohy fa aoka hifampitohy ny tanana amin'le vavaka tao. Misy dikany daholo matsy zany finoana no aneketsika fa amin'ity indray mandeha ity dia isy mirakla ho ataon'Andriamanitra amintsika. Ianao zany tsy vavaka ho anao fa mivavaka ho an'ny hafa. Io namanao tantaninao io zao tsy fantatra hoe inona mahazo azy. Tsy ambarana, tsy lazaina fa amin'ny alalan'ny vavaka ataonao dia mangazy Andriamanitra. Ary na ianao ihany koa ary izay manana olana tsy takatra sainao fa amin'ny alalan'ny vavaka ataon'ny namanao io no hisovian'Andriamanitra anao manoloana an'ilay olana. Andao anao hira anankiray isika aloha ndiny ny voalohany ihany. Ataontsika le hira hoe ho ny ran'i Jesosy. Dia vao vita zay hira ndiny indray mandeha zay dia tonga dia hivavaka be mihitsy isika. Tena mivavay ianao ho an'ny namanao. Aza sina resaka ho an'ny tenanao fa mivavaka ho an'ny namanao ianao. Alefa azy.
akipimy maso ao anaty le hira irahantsika manao zao dia zao. No mana dia ho ahy no mana dia ho ahy andao tompoko iaraka hivavaka isika samy manokatra ny vavany lazao avokoa zay omponao ho an'ireo namanao ho an'ireo namanao fampitatana aminao io fa izy famidina lehibe ho ataon'Andriamanitra ho natao zao firaisan-tsaina izao izy famidina lehibe ho ataon'Andriamanitra ho antsika ho natao zao firaisan-tsaina izao. Na dia vaovao azy ianao a manao vavaka torapo ho an'ireo namanao ireo tsy fantatra hoe inona ny olana maso azy inona ny ady hatrehany fa ianao vavaka ho azy tsy fantatra hoe inona ny faniriana inona zavatra mbatiny ho ataon'Andriamanitra eo aminy amin'ny tetoany ity fa ianao vavaka ho azy. Atao zava-dehibe zao firaisan-tsaina fiarahantsika manao vavaka izao. Misaotra tompo fa miaino anay ianao, misaotra tompo fa miaino anay ianao satria efa mato anay teo ambony azy fijaliana ianao Jesosy eo satria efa nalatsa-dra ho anay teo ambony azy fijaliana ianao Jesosy eo ary nalevina ary natsakana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo ankehitriny mifona ho anay eo tanakavan'Andriamanitra ray ianao ka dia omenao valim-bavaka izahay omenao valim-bavaka izahay misy mirakla amin'ity fiangonana ity misy mirakla misy mirakla. Toy izany mivavaka tompoko toy izy mivavaka tsika rehetra. Toy izy mivavaka fa reto mpitarika federany reto kosa anao hira anankiray toy izany mivavaka reo ny foko ry mpamonjy mangetahetanao ao. Toy izy mivavaka na dia manao hira azy reto ekipa mpitarika federany reto. He
Manginy isika tompoko, manginy isika rehetra. Andriamanitro, ity ny mpanomponao izay efa natsoina tamin'ny anaran'i Jesosy. Ity ny mpanomponao izay efa nosoranao ho amin'ny asa fanompona. Mpiara-miasa aminao aho ka dia misaotra raiko. Mamindra fo amin'ny fiangonana rehetra manarika ty fotoana ity ianao. Ary androany ilay nambarako teo mihitsy no ataonao. Ho vonjenao amin'ny fomba mahagaga ireo izay tonga teto ka tao anatin'ny olana, tao anatin'ny ady. Misy zavatra tsy mieritreretinay hitranga ho ataonao mitranga Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, le zavatra nirina hatramin'izay kanefa tsy ho tanteraka. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy, raha eo amarino izao vavaka ataoko izao. Ho tanteraka fanirian'ny olonao. Ho tanteraka fanirian'ny olonao. Ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, fiangonana voataty fiangonana ity. Fiangonana voataty fiangonana ity. Ny ran'i Jesosy any amin'ny fiarovana ho anay rehetra. Misaotra Tompo. Aoka mbola angina ihany isika, dia hiarantsika rehetra manao la hira hoe avo indrindra ianao. Aoka hiakoka amin'Andriamanitra ianao. Aoka tena hifantoka ao aminy ny fo amin'ny mampananao rehetra. Aza lefa lavitra intsony ny saina sy ny fonao, fa aoka hiakoka amin'Andriamanitra avo indrindra ianao. Zany mihitsy anao Tompo. Misaotra Tompo. Amen. Misaotra Tompo.
amin'ny anaran'i Jesosy lehibe famindrapon'Andriamanitra amin'izao fiangonana izao ka dia miasa izy, miasa amin'ny sambatany olona izy. Misaotra ray, misaotra. Amen. Samy makatoerany avokoa isika rehetra. Ny mpitarika fiderana ihany koa avy hatrany dia ometsika toerana. Tonga amin'ny fotoana zay hitondrako ny afatr'Andriamanitra ny tenako amin'ity ora ity. Ka dia miangavy anareo aho mba holiana ny ainy ny tenin'Andriamanitra ary indrindrindrindra ny andray an'le teny amin'ny finoana. Fandroany zay asain'Andriamanitra ambarako eto dia ho amarin'Andriamanitra ho fiainanareo. Ataova amen mafy be tompoko. Ny lohateny hafatra entiko anareo dia izao: misy hery sy fahefana ny tenin'Andriamanitra. Misy hery sy fahefana ny tenin'Andriamanitra. Hovaketsika ny Baiboly ato amin'ny boky Nomery toko fa 13 dia vakina ny andininy fa 7:20. Toy izao ny voasoratra: Andriamanitra tsy mba olona ka handaingy, na zanak'olombelona ka nenina, moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny. Ho vakina indray liko toko voalohany 7:30. Fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Amen. Ry fiangonana rehetra manarika an'izao fotoan-dehibe izao, mitona anareo sahady ao. Na iza anareo tonga eto, mitona anareo sahady ao ny iny fa manana ny heriny sy ny fahefany ny tenin'Andriamanitra voalaza ato anaty ity Baiboly ity. Dikan'izany dia izao: ireo tenin'Andriamanitra rehetra nambaran'Andriamanitra ka voasoratra ato anaty ity Baiboly ity dia teny marina, ary teny nataon'Andriamanitra ho tanterahina. Averiko indray hoe ireo teny rehetra nolazain'Andriamanitra ka voasoratra ato anaty ity Baiboly ity dia teny marina, ary teny nataon'Andriamanitra ho tanterahina ihany koa. Fanampin'izany tsy misy teny nataon'Andriamanitra ka hoe voalaza ao anaty ity Baiboly ity ka hoe sarotra amin'Andriamanitra manefa azy, hoe tsy vitan'Andriamanitra manefa azy. Tsia, mazava ilay boky Nomery toko fa 13 andiny fa 20. Olona mpitondra fitenenana, Andriamanitra tsy mba olona ka handaingy. Suran'izany ao izy. Andriamanitra tsy mba olona ka nenina hoe takizay ao tsy niteny ny teny iny. Hay tena sarotra be ny anatanteraka an'ilay teny. Tsia, fa hoy ny Baiboly hoe io voasoratra io efa nilaza Andriamanitra ka tsy maintsy efainy, efa niteny Andriamanitra ka tsy maintsy ho toviny. Dia manamafy an'izany ihany koa ilay teny nambarany anjely liko toko voalohany 7:30. Ireo olona hoy izy, tsy ho tanteraka izany ny teny rehetra ataon'Andriamanitra, tsisy ho tanteraka izany. Elo tsara tokoa ke reto tantarako aminareo reto hoe etiko manamafy fa misy hery
sy fahefana ny teny ataon'Andriamanitra. Voalohany ny zava-nisy tamin'ny andron'ireo zanak'Israely. Tantaran'ity baiboly ity fa tojolana faran'izay mafy ny zanak'Israely raha niala tao Egypta ka hitototo ho any amin'ilay tany todradrosy etantely. Inona ilay olana faran'izay mafy teo aminy? Iny zareo androso anodiany iny tonga teo alohan'ny ranomasina mena, tonga teo alohan'ilay ranomasina midadasika be mihitsy. Dia teo aloha zareo gagagaga ny fampanontany fa ahoana ary ity? Tena diso lalina nga Mosesy, fa ahoana ary ity? Aiza ny tany ombantsika? Vetivety eo nireny ihany koa ny Egyptianina, ny miaramila Egyptianina, hitan'zareo manitsika avy ato afara andeha amabo azy ireo eo alohan'ny ranomasina mena. Dia tena arabaky teny tapidalakale sy verevitra ny zanak'Israely tamin'izany. Fa izao ry havana, fa izao tsy namela andreo zanak'Israely ho rery sy ho resin'ny olana izany Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Averiko indray hoe tsy namela andreo zanak'Israely ho irery sy ho resin'ny olana izany Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra Mosesy dia nampahery sy napitraka ny zanak'Israely izy nanoloana ny olana sy nanoloana ny ady natrehany. Ary nanao zay ananany zanak'Israely finoana ihany koa Mosesy tamin'izany fotoana izany. Ry fiangonana tonga eto zany mihitsy nge no andraikitray mpanompon'Andriamanitra no fidin'Andriamanitra ny mpanompony mba ho mpiara-miasa aminy. Manamafy an'izany nge Paoly, mpiara-miasa amin'Andriamanitra zahay, hoy Paoly apôstôly. No fidin'Andriamanitra ny mpanompony mba ho mpiara-miasa aminy, mba hampahery ny vahoaka an'Andriamanitra, mba hampitraka vahoaka an'Andriamanitra raha sanatria ka tojolana tapoka ry zareo, mba hampitombo ny finoan'ny olon'Andriamanitra, mba ahafahan'Andriamanitra mitratrehitra mamonjy ny olony. Zany no andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra. Ka ho antsika fiangonana tonga eto sambatra ke nareo ry havany manana anay ho mpanompon'Andriamanitra miay anareo. Sambatra ke nareo izahay amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra anay dia tena mahavita manao vavaka ho anareo, manao fifonana ho anareo, mahavita mitaraina amin'Andriamanitra mba hisy famonjena lehibe ho ataon'Andriamanitra aminareo. Amen. Rehefa mioana aminay ianareo tsy hisy atosika, tsy hisy ahilika, fa dia na dia fotoana fo ihany ary dia mametra tanana ho anareo zahay mivavaka ho anareo satria ny finoanay Andriamanitra ampiasa anay. Ka hoy aho hoe sambatra ianareo manana anay ho mpanompon'Andriamanitra, zay mpiara-miasa amin'Andriamanitra ary iraka Andriamanitra mba hasoa ny fanahinareo ary hasoa ny fiainanareo mandritra fahavelomana eto ambonin'ny tany. Dia hoy Mosesy tamin'ireo zanak'Israely, ry zanak'Israely aza matahotra ianareo, aza mitebiteby ianareo, fa ho hitanareo ny amonjen'Andriamanitra anareo anio, mahereza, mitraka, manana finoana, fa miaraka amintsika ny Andriamantsika. Dia mbola niteny ihany koa Mosesy avy eo, aza matahotra ry Israely aza matahotra, fa ny Andriamantsika no hiady ho antsika, hiady ho anareo, fa ny mety aminareo mangina fotsiny,
aza monimonina, aza mitomany, aza mitebiteby. Andao nge efa kitsika ny voalazan'ny Mosesy tamin'izany fotoana zany ao amin'ny Exodosy 10 ao, 17 azafady, dia vakina manoko amin'ny 10. Ary rehefa miakaiky Farao dia natompo zany Israely masony, ka indreo ny Egyptianina tamin'ny manetsika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Ary koa izy tamin'ny Mosesy, moa tsy nisy fasina vatany Egypta no nentinao fahatetenefitra izay, nahoana no nanao zany taminay ianao ka nitondranay nivoaka avy tany Egypta. Tsy zao va no teny nolazainay taminao fony mbola tany Egypta hoe aok'izay, fa velao ihany izay anompiny Egyptianina, fa aleonay manompiny Egyptianina toy izay ho faty any anefitra. Ary Mosesy tamin'ny olona, ity ilay fanentanana nataony Mosesy: aza matahotra ianareo ry zanak'Israely eo, mijanona, fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova zay ataony ho anareo anio. Fa reo Egyptianina be dia be zay hitany masonareo anio, ambarako aminareo ry zanak'Israely, tsy ho hitanareo tsony mandrakizay. Dia mbola niteny an'izao teny zao ihany koa Mosesy: Jehova hiady ho anareo, fianareo kosa angina. Amen. Amen. Zay ny teny natao Mosesy amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy. Fa ankoatr'izany, satria olon'Andriamanitra ny zanak'Israely, olon'Andriamanitra zanak'Israely, dia tsy maintsy nandray andraikitra Andriamanitra ho famonjena ny olona. Tsy maintsy nandray andraikitra Andriamanitra ho famonjena ny olona. Ho antsika tonga eto aza mieritreritra mihitsy ianao hoe malona ny ady na malona ny olona, do ianao hoe irery amarina. Sary lay Andriamanitra ivavako no tsy hitako eo anatrehako mba hanampy mba hamonjy irery amarina. Ry fiangonanao, raha tena olon'Andriamanitra ianao, raha tena hoe manana Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao ianao, tsy irery zany ianao hoe ny sainao sy ny eritreritrao no mihevitra ny tenanao hoe irery anao, miady irery anao. Fa raha voalaza Baiboly, tsy irery zany ianao. Teneny na manao akaiky anao, tsy irery zany ianao hoe. Lazao ihany na manao akaiky anao, tsy irery zany ianao hoe. Badineo ake tantaran'i Josefy mieritreritra fianao fa namelan'i Josefy ho irery Andriamanitra tamin'izy ny samborondreo ralàna, dia natsipo atao anaty lavaka, ary tena tany anaty lavaka tokoa nisy amin'ny Josefy. Dia mieritreritra fianao fa namelan'i Josefy ho irery Andriamanitra no tazany fotsiny eo ialary Josefy, ao ialao ao. Dia mieritreritra fianao rehefa namelan'i Josefy ho irery Andriamanitra raha namidin'ireo ralàny ho andefy tany Egypta. Zaza tsy ampy taona nge Josefy, mbola vao fita 10 taona. Hafa mihitsy ny tanjaka sain'ny olona 2 taona miakatra na 3 taona miakatra, raha oharina amin'ny ankizy na zaza mbola fita 10 taona. Dia mieritreritra fianao fa namelan'i Josefy ho irery Andriamanitra tamin'izany. Mieritreritra fianao fa namelan'i Josefy ho irery Andriamanitra raha nampangaina olona ratsy izy, nampangaina mpanao ratsy izy. Dia ina ny fiafarany, nampidirina tany am-pigadrana. Dia mieritreritra fianao fa namelan'i Josefy ho irery Andriamanitra. Tsia ry havana, tena tsia. Tiako vakina aminareo ty teny ity: Isaia 7:7. Isaia 7:7-12. Ity teny ity zany no teny omenantsika rehetra fiangonana tonga eto. Entina milaza aminao fa tsy irery ianao, ary tsy adinon'Andriamanitra zany ianao. Aza manaiky pepony dia volony ny sainao sy ny eritreritrao. Hoy ny teny nataon'Andriamanitra, teny spesiala ho antsika rehetra: mety manadino zany amin'ny fa ny vehivavy, ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka anaoko ny kibony. Dia hoe Andriamanitra hoe ny olombelona, ny vehivavy
mety manadiniany izy fa izao kosa lay Andriamanitra ivavahanareo, lay Andriamanitra tomponareo tsy mba manadino anareo. Amen. Tahaka ny tsy nanadinoko any Josefa, tahaka izany ihany koa no tsy nanadinoko anareo fiangonana RHEFI Androndrakely. 20. Indro efa vita tompo-kavatsa eo am-pialatanako ianao ary mandanao dia eo ny atreko mandrakariva. Halleluja, halleluja. Ndo hiteka mampeon'Andriamanitra isika. Satria olon'Andriamanitra ny zanak'Israely dia tsy maintsy nandray andraikitra izy ho famonjena andreo zanak'Israely. Zay tojo olana zay tsy naposa zanak'Israely fa Andriamanitra efa nalala hoe tsy maintsy andala ny olan'io izy. Efa fantatr'Andriamanitra hoe tsy maintsy andala ny olan'io izy. Dia efa fantatr'Andriamanitra hoe zao ny solution efa nomaniko ho famonjeko ny oloko rehetra. Amen. Mbola tiako vakina aminareo indray ity teny manaraka ity ato amin'ny Isaia 1:7 sy ny 1:10. Isaia zao voasoratra. Asa matahotra ianao ry fiangonana RHEFI Androndrakely fa momba anao aho hoy Andriamanitra. Asa mierikerika foana ihany koa ianao hoe ino no ataoko, aiza ny lalako ambako, fa izao no Andriamanitra ao ho Jehovah tsy tovi. Mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitatana anao amin'ny tanakavana famarinako aho. Tsy irery anao fa mitatana anao Andriamanitra, mitatana anao Andriamanitra. 1:10. Indro teny ho anareo ity teny ity omendra sainga iay zay rehetra mitsaka no favalinareo. Mamoaka teny aho ho afa-baraka zay mitsaka no favalitsika, satria ny Andriamanitsika tsy amelantsika ho rery, asio teka mafy be. Amen. Dia toy ilay teny ho tsinitsiny renondrena avy eo ary ho levona zay miady aminao. Amen. Dia ho famonjena ny zanak'Israely azy, satria olon'ny Andriamanitra zareo tsy maintsy vonjena e. Tsy hoe avelan'Andriamanitra eo mandra maty fa tsy maintsy vonjena. Dia niantso Mosesy Andriamanitra, Mosesy ilay mpanompony, ary nisy zavatra nampanaovan'Andriamanitra a Mosesy tamin'izay fotoana izay. Dia hoe iny ny tompon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, ry Mosesy mpanompoko. Dia namaly Mosesy, inty ao mitady ahy ianao ry Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra avy eo, ingao ny tananao miaraka amin'ny tehana, dia makanesa eny amoron-dranomasina, dia ahinjiro eo ambonin'ny ranomasina ny tananao miaraka amin'ilay tehana, dia sararo io ranomasina io ataovy tonga tany maina. Zany no teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Tamin'ny fotoana io raha zavaina dia izao, nahazo teny spesiala tamin'Andriamanitra Mosesy, ary zany teny spesiala nomen'Andriamanitra zany no antsoina hoe rema. Rehefa ny anara fiangonana antsika mantsy hoe rema fanafahana international dia mety mantany ny olona hoe fa inona dika zany rema. Dikany hoe rema dia hoe teny spesiala ho anao, teny manokana voatokan'Andriamanitra ho anao. Mosesy ihany no nahazo ny teny io. Zay no antony toka Mosesy tsy nanatahotra, tsy nagovitra, tsy nipararetra. Raha nahita ny zava-nisy hoe ranomasina mena ny oloana etsy andanikoa ny Egyptianina manetsika avy ato afara. Zao mantsy zavatra mazava be.
vaovao mafaly ity. Ny teny spesialy nataon'Andriamanitra na ny rema tsy maintsy tanteraka rehefa inonao sy ekenao ary ankatoavinao. Amenna. Amenna. Noho zany rehefa nazo an'ilay teny spesialy na nazo an'ilay rema Mosesy dia avetrany izy dia niazakatsaka nakeny amorony ranomasina sady niantso ny zanak'Israely rehetra hoe mandroso, andao, androso, andao, androso. Dia rehefa tonga teo amorony ranomasina Mosesy dia arak'ilay rema azo mihitsy natsotra teo ambony ranomasina ny tanany miaraka amin'ilay tena niaraka tavava amin'ny teny nyseho fagagana. Zaraka roa ilay ranomasina, tonga tany maina ilay ranomasina. Dia hoy ny Baiboly hoe voavonjy ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Dao vaketsika ndray voasoratra Exode 12:10. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, nahoana mitaraina amiko anao? Laza ho amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ary ingeo ny tenao dia injiro ambony ranomasina tananao ka sarao ny rano. Dia andeha hamaky eo foany ranomasina mandiny tany maina ny zanak'Israely. Aridro izao anamafofony Egyptianina ka hiditra anetsika azy izy dia kalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramila rehetra mba nikalesiny sy mipitaingy tsovalina. Dia ho fatiny Egyptianina fa izao no Jehova rehefa kalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy nikalesiny sy ny mpitaingy tsovalina. 2:20 sy 4:20. Dia naindry Mose teo ambony ranomasina ny tanany ary rivotra mahery avy any antsinana no nampisavany Jehova ny ranomasina mandritry ny ala iny ka nataony tamaina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano. Dia nandeha teo avoan'ny ranomasina nandiny tamaina ny zanak'Israely ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny akaviny sy teo amin'ny ankavanany. Ny tiako ambara zany amin'ireo tantara ireo dia izao. Arak'ilay lohahevitra hoe manana ny heriny sy ny fahefany ny tenin'Andriamanitra na ny teny nataon'Andriamanitra. Androany dia manamafy amintsika fa rehefa miten'Andriamanitra tsisy masakana zany tsy ho tanteraka. Amenna. Ena dia ny zava aboarin'Andriamanitra io azy tsy masakana ny teny na loka vavan'Andriamanitra tsy ho tanteraka. Fa ny condition rehefa nahazo teny spesialy ianao na nahazo rema dia aoka ino anao, aoka ankatoy ianao, aoka andeha arak'ilay teny nomena anao ianao. Amenna. Amenna. Nahazo rema Mosesy, nahazo teny spesialy izy, zay natonga azy nandeha arak'ilay teny eny ny sofiny dia niseho ny fagagana. Misy hery sy fahefana mantsy ny teny ataon'Andriamanitra. Amenna. Misy hery sy fahefana ny teny ataon'Andriamanitra. Ny ohatra faharoa ihany koa dia ity ny tantara ny Petera sy ireo ekipany raha nanarato izy ireo. Ndray andro tojo olana Petera sy ny ekipany satria nanarato nanitry ny alina ry zareo fa tsy nahazo na inona inona. Efa nikelyela ry zareo tamin'izany fa tsy nahazo na inona inona. Normal kivy ry zareo dia andeha hody tanapolo any amin'ny tokantrano misy ny tsiraray avy. Dia raha mbola teo ampandaminana ny arato ry zareo no nandalo Jesosy niaraka tamin'ny vahoaka be dehibe. Dia nampiantso amin'ny Petera izy dia nisy resaka ny fanaovany tamin'ny Petera teo. Dia ireo mpanarato nama moa tiare anany tery sady mangorony ny arato no mijery hoe inona ary ny resaka ataon'io lehilahy io amin'ny Petera, inona re mizavatra mba resahany eo. Dia ho Jesosy tamin'izany tamin'ny Petera, ry Petera, mandrosoa ianao mankany amin'ny lalindalina dia
atsy-pahazo indray ny aratinao dia azo trondro be dia be ianao. Dia raha vao nandre zany Petera dia nanda izy. Ianao tsara ke ny antony natoka azy nanda ary normal be a. Petera dia mpanarato. Petera efa zatra miasa ao anaty rano. Ity lehilahy manatona azy ity fantany tsara hoe zanaka Marisy Josefa. Fantany tsara hoe le mpandrafitra any an-tanety misy azy. Fantany tsara zany. Dia ahoana moa natoka Petera? Ino zay lazain'ity lehilahy ity? Zao mpanarato, efa zatra rano, efa tena mahay manarato. Ianao zay mitiany amiko dia mpandrafitra any an-tanety misy anao. Normal Pera tsy nanaiky izy, nanda izy. Kanjo raha mbola teo ampiresana teo dia ino le teny nataon'i Jesosy vetivety eo no nierin'Andriamanitra ny asa tonga rema, tonga teny spesialy ho an'ny Petera. Zay no atony tonga Petera nanapa-kevitra kanefa no teninao alatsaka any ny arato no le rema azoko tamin'ny alalan'ny teninao teo ho alatsaka any ny arato. Dia nakainy milalindala izy, nanipy ny aratony ray izy, ary rehefa nataony zany dia niseho ny fakakana, nahita fombiazana raha Petera sy ireo namany ary nahazo trondro be dia be izy. Rehefa ny fianona ny lakana dia saika letika mihitsy ary lakana anankiroa. Halleluia, amen. Ataoko efa kitsika ny voalaza liko toko 5 manomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 17. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mansoany amin'ny lalina dia latsaony ny aratonareo, azahoana trondro. Fa Simona namalaka nanao hoe ty zany a lay teny nataony Simona hoe ity lehilahy miteny amiko ity ka mpandrafitra e. Ka io mpanarato, mpandrafitra io. Fa Simona namalaka nanao hoe tompoko, mandritry ny alina nefa nikelezana iny nefa tsy nahazo na inona inona. Fa raha mbola tondresaka dia nataon'Andriamanitra ho lasa rema, lasa teny spesialy ho an'ny Petera le teny. Ary ny teny zay lazainy vavan'Andriamanitra dia misy hery sy fahefana. Dia hoy Petera aveo, kanefa no ny teninao, kanefa no le rema azoko dia alatsaka ihany ny arato. Ary rehefa nataony zany dia nahazo trondro be dia be izy, ka efa nisitritra ny aratony. Hatreo zany teka mafan'Andriamanitra isika. Ry fiangonana manarika ty fotoana ity, marina be mihitsy ny loha hevitra fa misy hery sy fahefana ny teny ataon'Andriamanitra, ary tsy maintsy tanteraka ny teny ataon'Andriamanitra. Fa ny condition ianao mino an'le teny ary makatoa an'le teny ary mandeha arak'ilay teny. Dia araka ireo tantara anankiroa ireo zao, zay voavy ny tantarako taminareo teo, dia nahazo teny spesiala tamin'Andriamanitra Mosesy. Ary toy zany ihany koa Petera. Dia hitanareo tsara ny fagagana sy ny fahatantaran'ilay teny spesialy. Rehefa nino Mosesy, rehefa nakatoa Mosesy, na hoe rehefa nino Petera ary nakatoa Petera. Io teny spesialy omen'Andriamanitra antsika io, na hoe ny rema, dia tena tsy adikevitra fa rehefa inonao sy akatoavinao ary iainanao dia tonga miracle, tonga miracle. Ny impossible lasa possible. Ry mpanompon'Andriamanitra rehetra tonga eto, ry fiangonana malalo ao, afaka ny azo teny spesiala tahaka ny Mosesy sy Petera sika rehetra tonga eto. Amen. Ao anatin'ny fotoana amakino baiboly ohatra
ao anaty fotoana makinao baiboly ianao mamaky baiboly mamaky anao tsy aposinao rehefa tena mifadoka tsara anao mamaky baiboly dia afaka azo teny spesiala na rema avy amin'Andriamanitra ianao. Mety teny efa famakinao matetika, teny efa mandalo eo ambany masonao matetika, fa azon'Andriamanitra vadika ho teny spesiala ho anao na ho rema ho anao. Ao anaty fotoana anaovantsika vavaka miaraka tahaka nataontsika teo zao dia afaka ny azo teny spesiala na azo rema ianao. Amen. Zay ny mahazava-dehibe nilay fiarahana mivavaka e. Vendeo tsika hiaraka ivavaka. Satria raha misy olona 2 na 3 miaraka mivavaka dia eo Jesosy. Dia izy eo ao anatin'ilay fotoana anaovana ilay vavaka dia afaka manome teny spesiala ho anao izy, afaka manome rema ho anao izy. Aza atao ambany zavatra ny fiarahana manao vavaka. Ao anaty fotoana anaovana vavaka manokana ny tokantranonao any hoe ianao rery ao amin'ny efitranonao magigina no manao vavaka. Dia ao anatin'ilay fotoana anaovana vavaka tsy apozinao mihitsy, afaka ny manome teny spesiala ho anao Andriamanitra, afaka ny manome rema ho anao izy. Ao anatin'ny fotoam-pivavahana tahaka izao misy an'ireo mpitarika fiderana manentana amin'ny alalan'ny hira, misy ny toroteny ataon'ny mpanompon'Andriamanitra. Ao anatin'izany rehetra izany afaka manome teny spesiala ho anao Andriamanitra, afaka manome rema ho anao Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra nge ny miteny amintsika, ny milaza zava-baovao amintsika ary milaza teny na atao tanteraka amintsika. Tena sitrapon'Andriamanitra zany ary ao am-pon'Andriamanitra mihitsy. Ka ny tena tiako ambara ry havana ny misy hery sy fahefana ny teny ataon'Andriamanitra. Raha maha olombelona ny olombelona impossible ny avitany Mosesy hoe mampisaraka ny ranomasina io, fa noho izy efa tonga rema tao amin'ny sesy ka ny ekeny sy nakatoavina dia saraka roa ny ranomasina. Impossible ny hoe mbola azo trondro be dia be ndray ry Petera sy ry namany satria ry zareo tena mpanarato kalaza lahy, fa no lay teny spesiala ho azy, rema ho azy, ka rehefa ninony nakatoavina nampiarina dia izay voalaza zay nazo trondro be dia be izy. Noho izany aoka angetaeta an'Andriamanitra ianao, mba ho isan'ny lehilahy, mba ho isan'ny vehivavy, mba ho isan'ny olon'Andriamanitra mandre teny spesiala na rema avy amin'ny tompo ianao. Amen. Amen. Ndao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Fa akoatra le teny spesiala na rema, akoatran'izay ny teny rehetra voasoratra ao anatyity baiboly ity, ny teny rehetra nataon'Andriamanitra ato dia teny tena misy hery sy fahefana avokoa. Teny misy hery sy fahefana avokoa. Na tamin'ny taona oviana na tamin'ny taona oviana no ny ilazan'Andriamanitra ilay teny dia misy hery sy fahefana avokoa zany teny zany. Fa ny condition ianao mino, ianao makatoa, ianao miaina arak'ilay teny. Anome ohatra dia azava aminareo tsara ny tiako ambara. Tamin'ny fotoana nandalovan'i Jesosy tety ambony tany dia niantso olona maromaro izy mba atao ho apôstôly, mba atao mpianatra. Dia ireo olon'ireo avy eo ny rany Jesosy mba andeha hitory-teny, andeha hanao vavaka ny marary, andeha hamoaka démonie. Dia izao ny zava-nisy. Lasa tokoa reto apôstôly, reto mpianatra, satria fa nahazo teny tamin'i Jesosy izy. Ary nino zareo fa ny teny nataon'i Jesosy dia misy hery
ary misy fahefana. Vokany rehefa nitorotelo zareo dia marobe ny olona nanolo-tena ho an'Andriamanitra. Rehefa mivavaka ho an'ny marary zareo dia marobe ny olona marary sitrana. Rehefa nivavaka ho an'ny olona lokadrany devoly zareo dia marobe no afaka tamikadrany devoly. Andao vakitsika ny marika toko 9:7 aloha. Dia niantso ny 12 lahy ankeho aminy Jesosy ka naniraka azy tsiroroa sy nanome azy fahefana amoaka fanamaloto. 12. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony bebaka ny olona. 13. Ary demonia maro no navokana ary nosorany deloily ny marary maro ka nosotraniny. Tamin'izany fotoana izany aloha dia hoe normal le izy satria teony eo Jesosy niteny taminy dia teony eo ihany zareo dia nandeha ary teony eo ihany zareo dia nahita ny herin'le teny sy ny fahefan'le teny satria sitrana ny marary satria nivoaka ny demonia. Fa tateoriny ela be dia tantarany Baiboly fanampiakarana ho any an-danitra Jesosy. Fa reto apôstôly reto mpianatra kosa dia mbola nanoy ny fitoriana filazantsara, ny fitoriana ny teny, nanoy ny vavaka an'ny olona marary, nanoy nanafaka ny olona voafatry ny demonia. Dia nazavanisy le teny nambara Jesosy tany aloha be tany zay nahitan-jareo vokatra tamin'izany andro zany dia mbola zany teny zany ihany no nitazomin'ireo apôstôly ka natoka azy ireo nanoy vavaka ny marary sy nanoy namoaka demonia. Dia sitrana ny marary voaka ny demonia. Ohatra amin'izany asiny apôstôly toko 10:12. Ary ny tany any apôstôly no nanaovana famantarana fakakana maro teo amin'ny vahoaka. 12. Ka dia nety tena an-dalam-biaza ny marary ka napetraka tena amboa farafara sy fandrina mba hisy ho azy ao tadiditra Petera ay raha mandalo izy. 12. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina Jerosalema dia nivory koa nitondra ny marary sy izay nampahorian'ny fanamaloto dia sitrana avokoa izy rehetra. Ny tena tiako ampahafantarina antsika ary amafisina amintsika dia hoe ilay misy hery sy fahefana foana ny teny nataon'Andriamanitra. Na dia efa ela be tany aza no nanambaran'Andriamanitra le teny dia mbola misy hery sy fahefana foana zany teny zany mandraka ankehitriny. Amen. Zany ange no atony matoka ny olona marobe hatramin'izao vaninandro misy antsika izao mbola sitrana rehefa atao ny vavaka ny marary. Matoka ny olona marobe voakatra ny devoly afaka rehefa atao ny vavaka fanafana ho azy. Satria nahoana? Satria le teny nataon'i Jesosy tany aloha be tany dia teny tsy miova fa mbola misy hery sy fahefana. Tsy miova ilay Andriamanitra ray dia tsy miova tak'izany ihany koa ny teny zay nataon'Andriamanitra. Tsy miova Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia tsy miova tak'izany ihany koa ny teny zay nambaran'i Jesosy. Tsy miova ny fanahy masina dia mbola misy hery sy fahefana malaka ankehitriny ny teny voalaza ato anaty ity Baiboly ity na dia efa teny tany aloha be tany azy. Amen. Taka manokana tena tsy azo ozogozonina mihitsy ny finoko fa misy hery sy fahefana malaka ankehitriny ny teny nataon'Andriamanitra ka voasoratra ato anaty ity Baiboly ity. Amen. Amen. Tamin'ny herin'ny androany zao nisy fidirana vavolombelona teto. Tamin'ny herin'ny androany le fidirana tamin'ny valo. Nijoro teto izy telo mianaka. Ny tantara ny fahagagana lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny zanany. Efa tany amin'ny fiandohan'ny taona tany no narary le zanankely
misy hernie. Dia rehefa nentina dokotera, dia zao mifanapa-kevitra ny dokotera, tsy maintsy didina io. Dia niady hevitra izy mivady. Le rangahy mieritreritra hoe tsy maintsy didina io fa andao karakaraintsika fandidina. Le reny kosa tsy nety, tsy ho didina zany ny zanako. Tsy ho didina zany ny zanako vavy kely ity, sady voalohany teraka. Dia niady hevitra izy mivady. Dia hoe andao any amin'ny pastera ary tsika e. Dia tonga tao mibrokra zareo. Dia nataoko ny vavaka, nataoko fampahirezina ho azy mivady, dia nataoko ny vavaka fametra tanana ho an'le zaza. Fa maninona mivavaka ho an'le zaza? Zanga mpanasitrana, zanga magicien. Fa le teny nambara Jesosy tany aloha be tany no henoko fa misy hery sy fahefana, ary mbola manan-kery manaka kehitriny raha inona sy ankatoavana ary iainana. Dia vita iny. Dia teny. Dia mbola manatona matetika ry zareo. Fa mbola eo ihany ilay fifitosana eo amikibon'le zaza. Dia makana dokotera ry zareo. Dia gaga le dokotera. Fa gainareo tsy mbola niroso tamin'ny opération ihany. Dia faraparanteo. Dia ho le dokotera hoe aza hoentina aty intsony ny zanakareo. Raha ohatra ka tsy mbola vita opération izy. Nareo ve hamono zaza e? Efa hita fa miakiravy. Dia tamin'ny farany tapa-kevitra izy mivady hoe zay zany e. Andao ho karakaraina ho didina zanakitsika. Dia milohan'izay dia nakao birao izy. Satria ho didina le zaza. Dia mbola nataoko ihany ny fampahirezana sy mivavaka ho an'le zaza. Dia lasa zareo nandeha. Akory riavana ny zavatra magaga. Rehefa natao ny fitiliana, levy natao natika kibon'le zaza le fifitosana. Amen. Levy natao kibon'le zaza satria misy hery sy fahefana ny tena vavan'Andriamanitra, ka rehefa inona sy ankatoavana ary iainana dia ataon'Andriamanitra tanteraka. Dia zareo zany amin'izao fotoana izao manana taratasy anankiroa. Taratasy anankiray manambara fatahoriana fitiliana, dia misy fifitosana ao amin'ny kibon'le zaza. Dia zao indray zareo manana taratasy fandroana fa le fifitosana tao kibon'le zaza levina tanteraka. Asiteka mapery avana malala. Alleluia! Sara ny Andriamantsika riavany. Tena mitona anareo aho tsy rorosaina tsy salasala fa anaiky 100% fa misy hery sy fahefana ny teny voalaso anaty ity baiboly ity. Amen. Dia mandeha ihany koa tonga tao broko tao pino atao amintsika. Nitomany izy tonga tao broko tao, nitomany. Vehivavy lehibe reny izy, nitomany. Fona pastera, vavao a pastera, voajeo a pastera. Fa inona mazanao? Nanota pastera dia lasa narary ny tranjaza. Lasa nisy tumeur tao anaty tranjaza. Zany hoe tsy teto tsy mivavaka teto intsony izy fa lasa nandeha tany mitoerana lavitra tany. Dia tany izy dia nijangajanga tany. Dia azo ny aretin'ny fijangajangana dia lasa tumeur atao amikibony lay aretina. Ka nampitomany azy dia izao sady manatana ilay aretina. No fatany tsara hoe ny tumeur dia mivadika ho cancer ary manomana an'ilay olona ho amin'ny fahafatesana. Zay no tonga azy tomany be mihitsy tao. Dia rehefa tonga tao izy dia za moa tsy nanameloka azy hoe ianao ty ranabavy tena tala be zakao no nataonao fa ianao tena vehivavy mpino maditra. Tsy zany nataoko tamin'ny fa nampahireziko izy. Nataoko nitraka izy. Dia nambarako taminy tsotra ho any tokony nataonao androany. Manao fa fifonana amin'Andriamanitra ianao fa nanota. Mibebay ianao fa nanota. Ary mivoady fa tsy andeha tsanao an'izany tsony ianao fa hivavako anao aho fa ho sitrana ianao. Sotra pastera sady mitomany ihany izy amin'io. Mitomany ihany izy amin'io. Dia nataoko mivavaka.
dia nitsofoka rano izy dia mivoaka izy dia nandeha fotoana tsy nanatona intsony ka mandray mandeha izy nanatona fandrony dia tsy nanatona intsony dia avy eo miverina izy tomborako dia zao ny zavatra magaga ny tantarainy pastera rehefa lojerena tamin'ny dokotera le tumeur levona foana tao anatin'ny tranonjasa amen fa inona ny antony satria le teny nataon'i Jesosy tany aloha milaza fanasitranana milaza fanafahana dia misy hery sady misy fahefana ka rehefa nataoko tokoa ny vavaka ho an'le olona marary dia nisotranin' Jesosy ilay marary amen ry havana malala manarika ity fotoan-dehibe ity mitona anareo a ny iny fa ny teny spesiala eniny sofinao nandrema tsy maintsy tanteran'Andriamanitra iny ary saika isanandro dia mivavava foana manana etaetany ny azo rema azo teny spesiala ianao akoatran'izany ny teny voalaza ao anatin'ity baiboly ity dia tsy miova omaly anio ary mandrakizay tahaka an'Andriamanitra misy hery sy fahefana manaka ankehitriny le izy amy ohatra anankiray farany ao dia hivavaka isika ao no Jesosy ho anareo izay manana olana mandalo hoady goavana be miasa fatratra efa verevitra sy tapidalakale Matitoko 1:20 makanesa ty amika anareo fa omeko fitsarana omeko fiadanana zay ny tena nataon'i Jesosy tany aloha be tany amin'ny 2 taona tany no niteny an'izany Jesosy satria teny avany amin'ny Jesosy le teny dia tsy miova manaka ankehitriny mbola misy hery sy fahefana zany ka na izy zany izy mandray an'izany ka mino makatoa miverina amin'Andriamanitra ivany ny olona n'izany olona zany hovonjena n'izany olona zany anana fiadanana n'izany olona zany engany akatsika rehetra toka eto ahitany herin'Andriamanitra miasa Jesosy tianay mombanay mandrakizay sa tsy zany ve andao hiteka faran'izay mahavitsika tompoko halleloia zao ary andao hivavaka isika zao zany ianao a no hivavaka ho anao manokana indray andao hivavaka isika dia ambarao amin'Andriamanitra le olana sy le ady atreanao ambarao amin'Andriamanitra fanirianao no sitrana ambarao amin'Andriamanitra ilay zavatra mampangetaetanao ho tanterako amin'ny fiainanao dia ao anatin'ny vavaka io dia andraso fa hiasa fany masina dia misy aminareo azo rema dia akoatran'izay ihany koa mivavay ianao mba tsy hirorosaina mihitsy fa ianao dia tena hijoro ino zay voalaza n'ity baiboly ity fa misy hery sy fahefana ny teny nataon'Andriamanitra ato anatyity baiboly ity dia eo am-pivavana ianao dia roay mihitsy le devoly a manengelana ny sainao sy ny eritreritrao roay amin'ny anaran'i Jesosy fa androany amin'ity herinandro ity amin'ity volana ity amin'ity taona ity ahita famonjena magagy tsika rehetra andao hitsangana dia anao an'ilay vavaka sy arehetra amin'izao fotoana zao mpitarika fiderana tonga dia maka toerana ety anoloana tonga dia sokafa mivavanao azy ase olona etaetanao ny andre rema ny azo teny spesial mivava arak'izany tena ambarako izany a ianareo
roainy devoly zay manengelina ny saina sy ny eritreritrao aza vela pirorosainanao izy fa efa sitraka Andriamanitra ny anao mirakla eo aminao sy ny ankonanao. Dia mangina ny ray isika amin'izao fotoana izao. Tompo, mijoro ho hitanao atrehanao aho eo amin'ny banka ka manao fifonana ho an'izao fiangonana rehetra izao. Noho ny amin'i Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana, nalatsa-drà teo ambony hazo fijaliana, noho Jesosy efa nampiakarina ho any an-danitra ary mifona ho anay rehetra eo an-tanakavanana ho Andriamanitra. Mamindra fo amin'ny sambatan'olona ianao na iza na izy. Na iza na izy. Ary androany, vonjenao ty fiangonana ity. Vonjenao zao fiangonana izao. Anao fakakana eo aminy ianao. Taka ny nataonao ho famonjenana ny zanak'Israely tamin'ny alala Mosesy no ataonao eto androany. Taka ny tahinao any Petera sy ireo ekipa niaraka taminy no hitahinao anty fiangonana ity. Ary tahaka ny nanaovanao zavatra lehibe fanasitrana magaga tamin'ireo olona nijoroky vavolombelona no asianao amin'ny tsiraray avy. Misaotra Andriamanitra. Lehibe ny fitiavanao anay ka dia misaotra, misaotra, misaotra. Mangina isika saintsainy ny fitiavan'Andriamanitra anao, saintsainy ny amin'ilay herin'ny teny sy ny fahefan'ilay teny. Tsy miova ny teny nataon'Andriamanitra. Mbola misy hery sy fahefana manaka-kehitriny. Ho avanao ty fiangonana ity raha io. Ho avanao zao fiangonana izao. Misaotra Tompo. Misaotra, misaotra. Amen. Samy maka toerana isika. Andaontsika amin'izao fotoana izao mbola anao hira anankiray miaraka amin'ireto ekipa mpitarika fidiarana ireto. Dia avy eo roso afanaterana ny fanatitra isika. Ndahoarintsika hitsangantsika iravoravo eo anatrehan'Andriamanitra satria dia ho marina amintsika daholo ny tenin'Andriamanitra izay fototra teo. Ianao dia nomen'Andriamanitra planina manokana ho any an-danitra ianao ka tahiny misotra ny lalana favoafana. Misotra ny lalana zany ny fiainanay, fandresena sesena ho anjaranay, zorana treana tsy toe no tanjonay, tegna tanjatra sy toe mandraky. Misotra makany an-danitra ny fiainanay, fandresena sesena ho anjaranay, zorana treana tsy toe no tanjonay, tegna tanjatra sy toe mandraky. Zanak'Andriamanitra hoe misotra ny lalana vavavaka, misotra ny lalana vavavaka, misotra ny lalana vavavaka. Zanak'Andriamanitra hoe misotra ny lalana vavavaka, anaradian'i Jesosy Kristy.
Sutra makany an-danitany ny fiainanay fandesena seseny manjaranay soranatreanay tsy toe notandronay lesananatra tsy toe mandaky sanak'Andriamanitra hoe sotran'ny lalany vavavaky sotran'ny lalany vavavaky sotran'ny lalany vavavaky sanak'Andriamanitra hoe sotran'ny lalany vavavaky anaradian'ny Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra fandresena ny fanafara Jesosy Andriamanitra no mitatane vavalo ny taitainy zay mananana ny alamainy azina pitonga maraine eny wawe sanak'Andriamanitra hoe sotran'ny lalany vavavaky sotran'ny lalany vavavaky sotran'ny lalany vavavaky sanak'Andriamanitra hoe sotran'ny lalany vavavaky anaradian'ny Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra fandresena ny fanahary Jesosy Andriamanitra no mitatane vavalo ny taitainy zay mananana ny alamainy azina pitonga maraine eny wawe sanak'Andriamanitra hoe sotran'ny lalany vavavaky sotran'ny lalany vavavaky sotran'ny lalany vavavaky sanak'Andriamanitra hoe sotran'ny lalany vavavaky anaradian'ny Jesosy Kristy zay tsy resany ianao hoe efa nomeniny any Jesosy Andriamanitra mombanao tatahana ny fiainanao famonjena ny menanao fandresena ny anjaranao Andriamanitra mombanao tatahana ny fiainanao famonjena ny menanao fandresena ny anjaranao sanak'Andriamanitra misotra ny lalany vavavaky sotran'ny lalany vavavaky sotran'ny lalany vavavaky sanak'Andriamanitra hoe sotran'ny lalany vavavaky anaradian'ny Jesosy Kristy sanak'Andriamanitra siky sotra ny lalany vavavaky sotran'ny lalany vavavaky sotran'ny lalany vavavaky sotran'ny lalany vavavaky sanak'Andriamanitra hoe sotran'ny lalany vavavaky anaradian'ny Jesosy Kristy anaradiwa anaradian'ny Jesosy Toeraka mampifeo voninahitra Andriamanitra dia makatoerana tompoko andahorintsika hitondrany fanatitra rehetra sy fanomantsika misy moa ny ampafolokarena dia tenareo ty alohany ety izy teny nataon'Andriamanitra izany ary mbola misy heritry fahefana izany teny nataon'Andriamanitra izany dia avy eo tatazana eny atoerana ny fanatitra fanaontsika mazatra dia mbola hitoy ny fanompona anentanandreto ekepareto amin'ny hira fa itsika kosa mandrosoa avy hatrany ety anoloana azy Fifadian-kanina
Isan'andro milaza. Isan'andro miay milazako hoe ampoanao ny fahasoavako. Dia raha sitro zava-dehibe ny fahafahantsika nameny fanatitra teo zany tompoko. Dia aza dinoana ny fotoanantsika manaraka amin'ny 12 ratoandro sy amin'ny 2 ora tolakandro. Hafa ihany ny mandre teny Andriamanitra. Ringany ka amin'ny 12 ora io na le fotoana amin'ny 2 dia azo rema ianao. Izay mihitsy tena mba tiako mba ho tsapanao hoe ay ve ohatr' izany le rema e. Ohatr'izany ke ilay fisehony rehefa miteny amiko Andriamanitra. Ingany ka azo ianao. Na amin'ny 12 io na le fotoana amin'ny 2 io. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany.